Lazany mazava-dehibe ny fandanina ny lalàna n'olaniana iny moa zany ny solombavamboaka ny Fianarivotsinanana nambarany famoronana asa ny fisian'iny zesa iny ary ankoatr'izay dia efa misy ihany koa ny guichet unique izay sampandraharaha isahana ny famoronana ny fanafanganana ihany koa ny fikirakirana ny antota taratasy eo amin'ny fananganana ny zesa ary ity sampandraharaha ity ihany koa no anao ny fanaraha-maso ny orinasa ao anatin'izay zesa izay ao ratsika atao anatin'ity fanampanazavana ity indray ny hevitra izay solombavambahoaka ny Fianarivotsinanana izay. Mandalo io lalàna io rehefa afaka fotoana fohy angamba dia atao nitsangatsanana fa ny hevitro manokana mikasika ny ZDS aloha za dia efa momba io ary anisany namolavolany io lalàna mikasika ZDS io fa indrisy kely ny district Fianarivotsinanana mbola tsy nomana ho an'izany ary anomboka zao zany dia mba heritreritra eo misy toerana azo anaovana zany fa tombontsoa an'i Madagasikara dia be ao anatin'io ary maro ny resaka tsao sy ny fanaratsiana an'ilay ZDS fa ny zava-misy mikasika fananantany dia efa mazava ny faritra amin'ny zavatra ny farikana anatin'io misy zany hoe balizy zany feferana mba ahafantarana fa ny tany mijanona ao amin'ny gasy ihany. Faharoa magnaraka an'izay mikasika an'ireny ehitra reny misy maro ny fanevanana ny ehitra anatin'io nefa kosa sady fa misy ihany ny ehitra izay ho aloha anatin'io ary efa tsy azo tsy jerena ny afantarana fa mitarika famoronana asa be dia be zany io ZDS io ka ny zavatra teneniko eto zany dia hoe mirary soa ny avitanana zany ZDS zany hatramin'ny farany engany ho ahitantsika tombontsoa ho an'ny taranaka faramandiny zany ZDS zany fa efa vonona zany ny toerana izay tokony andraisina anjara raha tsy teny fotsiny Fort Dauphin sy Moramanga ohatra ary mino ny tenako fa hiparitaka eran'i Madagasikara io projet ny ZDS io.